Alleluia. Dia amin'ny fifiriana lehibe indray raha lasina mpamalala miaona amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Dia faly indray ny tenako miaona aminao eto androany a. Anatin'izao fandarantsika vavaka fembena izay raha anao fandarana andramoka izao a. Ny Aki Radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, ny groupe izay maharesy a. Dia manona fedana tompo amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika androany. Ary matoky fa raha hiala eto ianao a, dia tsy taka nidiranao teto ny voanao teto a. Fa olona mahery a, ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina, ianao a ao aorianan'izao fandarantsika, ifampaherezantsika eto izao. Miadana indray sasany eo ny rahantsika eto a. Ifampahery amin'ny alalan'ny hira vavaka sy ny tenin'Andriamanitra isika. Dia matoky fa hitondra hery vaovao anao izao fandarana izao a. Dia tahian Jesosy raha androany vao tonga eto dia aza mieritreritra ianao hoe kisendrasena nahatongavanao teto a. Azary izy lahatra misy raha ilan'ny tompo anao a. Manana hafatra omenanao Andriamanitra amin'ity androany ity a. Ka dia mahareta rehatra amin'ny farany a. Mareta hatramin'ny farany dia fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy a. Dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra. Raha latojo niditra teto voalohany androany, tahian tompo manokana raha latojo a. Dia fahasoavan'Andriamanitra ane a, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia ataony tanteraka aminao ane a, izay ireniny fonao. Raha latojo a, dia ikarakaranao a amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Alleluia. Dia nitsotra azonao tamin'ity androany tamin'ny ianao niditra teto voalohany. Dia tahian Jesosy a, raha latojo a, Marie-Jo, Lovlitina, Erika Raka, Androandry, Rodine Marie, Kodaléonie, Marina Tiana, Ferana Rakoto, Fontaine Lalanirina, Zamina, Betty Roland, Herbetina, Rodine, Tsiriamboana Miel, Kadaka Malala, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Famiazana Fitahiana, Angela io, Niana Mainisoa, Jessica Patity, Rantanina Marie Charline, tonga soa ihany koa Yama, Amboarantsiki, Angela io, Eliana, Tina Rakoto Arzaka, Mama Valtina, Andandry, Fity, dia ao ihany koa ry Eme Manambotsoa, Erika, Claudia Ravelarsoa, Itody Raonisoa, tonga soa daholo, Soameva, Mampionina, ao ihany koa ry Naela, tonga soa daholo a, isika tsirairay avy a, Wendy, Lantinirina, Noélie Fantou, tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, Marie-Angeline, Berthe Sava, tonga soa daholo a, dia mahareta rehatra amin'ny farany. Androantsika dia hiaraka amin'ny ranabavitsika Yama, izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Dia androany a, nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra kosa ny ranabavitsika Zamina, ary ny vavaka ho an'ny firenena androany dia rahantsika amin'ny ranabavitsika Erika. Indray ny ekipa hiaraka amiko eto androany a, dia maharetatra amin'ny farany ary ianao a. Andao ary aloha mialohan'ny zavatra napirakitsika mpiatan'Andriamanitra izao fotoana izao, dia tompontsika mivavaka. Tahian tompo a ranabavy Yama, anao ny fitenenana. Alleluia, tahian Jesosy pastera, dia tahian Jesosy tsika rehetra manaraka izao fandarana vavaka fiambelana izao, dia hiaraka hivoavaka tsika hanomboantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra raina tsara indrindra ô, velom-pisaorana anao izahay efa tonga eto amin'izao fotoana izao indray. Velom-pisaorana anao izay iray masina satria narovinao ny tontolo andronay, narovinao ny fotoananay rehetra. Ka tonga amin'izao fotoana izao indray Jesosy malala ô. Ankehitriny, fonanay sy bebanay ao anatrehanao izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao. Ankehitriny ary iray masina ao diovy izahay. Mba tena hoe tsisy mipetipetina hitsena ny hafatra indray amin'izao fotoana izao. Diovy ny fonay fiainanay iray manontolo mba tena hoe tsapany kasika tokoa satria izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tavanao dia mangeta hitan'izany tavanao izany izay Jesosy malalo, mangeta ny tenenanao dia tena hoe aoka Jesosy malalo, tsisy penipetiny eo anatrehanao izahay. Arovy ary iray masina ny connexionnay, ny telefôna ampiasainay amin'izao fotoana izao, mba tena hoe tsy azo ny devolokisitiana raha koa familiaranao sarobidy ny fotoananay rehetra eto, mba tena hoe tsy azo satana hoe lingelenina izay mpanome torimaso, mpanome akomonana Jesosy malala ô.
mpanelongelona dia efa didina tsy anakeritsana fahefana ho may amin'ny fariny rehetra afo. Aoka ianao rery any isandratra eto ray masonao. Ianao rery any no bonjinina eto ray masonao. Dia tendreko ny lelan'ireo mpanomponao andray anjara eto na vavaka firenena na pastera melabelatra na nitondra ny teninao. Jesosy malala dia tena hoe rakofy amin'ilay fanahana sarobidy ny lelan'izy ireny mba to sabatra roa lela hipaka ty anatinay tsirairay aviny izay teny na fiderahana sandatra eto. Akasika anay tsirairay avy teny fiainana ho anay tsirairay avy. Ao ray masina ireo namanay mbola eny am-piasana, ireo namanay mbola eny adalana mody ka mangetahita zao fotoana zao ray masina amboariny programany tsirairay avy afangany dian'izy ireny tena hoe tsy iso diso anjarany amin'izao fotoana zao. Ka zay tsirairay avy efa eto kosa Jesosy malala dia tena hoe kanefona isainy fananay tena hoe mba tsapanao tokoa, tena hoe iaminao tokoa ny sandry ka tena hoe fonay hifantoka fiainana ara-manontolo, tena hoe atsapa ny herinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy dia apetraka ifenimpelantananao ary fotoananay rehetra eto Jesosy malala ataonao voninahitra ny anaranao rery any izany vavaka rehetra izany. Anao ry ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ray masina misaotra Jesosy malala. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra izany vavaka nentin-drana vavintsika iama zany dia Andriamanitra manankiray mpasaovana ne amaly fitianao ranavavy iama tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany vavaka mirehatra tsara mahafinaritra izany. Dia tahiny tompo makasitraka indrindra ary tsy voaravaka ihany koa so ofisialy Geneviève Nandriamananjara, Marie-Jo, Angela Io, tahiny Jesosy makasitraka amin'ny asan'Andriamanitra ranavavy iama misaotra ny amin'ny vavaka mahafinaritra. Loharantsika aloha ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa andao antsika mialohan'ny zavatra rehetra, andao hiamiry anankiray tsika ao anatin'ny tirity ianao maka baiboly maka toerana tsara dia aoriana nira hiditra avatra ny amin'ny ten'Andriamanitra iaraka amin'ny ranavavy Samina isika tsirairay avy. Andao ary tsika hira ny hira mahafinaritra be teny hatsaranao Andriamanitra. Andao irantsika ny hatsaran'Andriamanitra fa lehibe sady makadiry manenika atsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Tahiny tompo ary tsika. Vama fui infanta pula Utanano Nunyazulani fiainaku Mimaray na vomi fua Mandapa turiku Tisosio Wirei kuni atarano Tikano tubo Vama fui infanta pula Utanano Nunyazulani fiainaku Mimaray na vomi fua Mandapa turiku Tisosio Wirei kuni atarano Let me
Sika farany any amin'ny fotsika rehetra natsokanao teo amin'ny tranako tsy nandao ahy nasehonao ahy fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io Halleluja. Ohatry hoe tsy ho tapitra le hira fa tena variana be mihaino an'ilay izy mahafinaritra be ibody kely ny hatsaran'ny tompo ny titre Jérusalem mba fambiazana fitahina. Goodness of God izy amin'ny teny anglisy. Ilay hira iny tena dikany tamin'ny teny malagasy. Mahafinaritra ny hira iny ary anatran'ny fotoana ilaila koa izy iny no musique de fond antsika teto ny musique de fond ny fandarantsika teto iny hira iny dia mahafinaritra ary mba tsofoka rano koa ianao mba hiazakazaka anotrona anao ny fahatsaran'Andriamanitra. Tena ho asehoan'Andriamanitra anao hoe tena tsara izy dia porofoneny amin'ny fiainanao izany zavatra izany. Dia tahin'ny tompony antsika tsirairay avy misaotra ireo mankafy ny hira dia samy tahin'ny tompo daholo. Zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy olona vaovao tao ambonimbony tao lasonge arabaiko izay Isaia zay anarany nahita hoe Isaia zay teo androano vitako teto tsy ny zany anarana dia miarabanao manokana izy teo tsy teako tsony fa ny ambonimbony ihany Isaia izy teo tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany. Halleluja. Izay mbola tsy narabaiko koa moa dia arabaina Preta Marie Isaia Jean Norbert io fa hitako tahian Jesosy ianao dia tonga soa maharetatra amin'ny farany. Zay angamba mbola tsy voarabako ankoatr'izay voarabako daholo hoe Suzelle amboarantsika zay angamba mbola tsy voarabako Jeso mahery anabavy itody Raonsoa Erika Raka tahian Jesosy Mama Valtina. Eny zay ary ny hoe lafa tontsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra efa vonimboninao ny anabavitsika Zamina hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia menofinaritra tsika rehetra dia rehefa avy eo antsika mihaona eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra eto rehefa avy eo tahian Jesosy ary menofinaritra tahian tompona ny vavy Zamina anao ny fitenenana. Faly miarahaba any pastera mivady menakalo dia faly koa miarahaba antsika tsirairay izay tafavory eto amin'izao vafoka fiambena amin'izao asany taontsika ho an'Andriamanitra reny ihany voninahitra ary fiadanina ho antsika tsirairay izay tafavory eto. Raisintsika ny Baiboly ry avy malala dia hamaky tenin'Andriamanitra isika dia sokafintsika ao amin'ny Matio 7:10 andiny faefatra amby efapolo. Matio 7:10 andiny faefatra amby efapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina. Ary nony hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy zany sahy izany. Amen. Teto moa ry avy malala misy olona anankiray izay nahita harena miafina tany an-tsaha dia feno hafaliany ny fony ka lasa izy nivarotra ny fananany ka nividianany zany sahy zany.
Ny fanjakan'ny lanitra ry hava malala tena tahaka ny harena na fenina any an-tsaha. Tsy misy ny olona afaka hita le harena miafina raha tsy Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny olona iray. Dia ny harena miafina ry hava malala dia ny tenin'Andriamanitra. Koa isika izay manatrika eto, isika izay mihazakazaka manompo Andriamanitra isanandro isanandro, aoka isika dia hamelatra io fontsika io mba tena hampidina n'ilay Jesosy Kristy ao anatintsika dia ny harena miafina, dia ny tenin'ny fahamarinana izany. Dia aoka isika hampitoetra tenin'Andriamanitra ao am-pontsika. Dia io fonao io sainao io dia tiany Jesosy Kristy idirana isanandro isanandro. Tiany Jesosy Kristy andalovana foana eo akaikinao isanandro isanandro. Dia teto moa ry hava malala, ilay olona nahita harena miafina io, tsy hoe nandalo androany izy dia efa nahita zany harena zany. Mety ela no nipetrahany teo akaikin'ilay saha zay vao izy nahita le harena miafina zany. Zay vao izy nahatsikarika hoe misy zavatra ato miafina na fenina, dia teo izy feno diboka faliny ny foniny vidy ilay saha. Tahaka izany koa isika zay mandeha eto isanandro mihaino fampianarana, mety maharitraritra elaela ianao vao mahatsapa hoe misy fampianarana eto tena mahafapo ary tena fampianarana mitondra n'ilay tena fahamarinana. Zany ilay fahamarinana ry hava malala no harena miafina zay nafenin'Andriamanitra zany. Fa tian'Andriamanitra zarena aminao io harena miafina io. Tia nomenanao io ilay saha misy ilay harena zany. Dia ny anjaranao ry hava malala dia ny mamelatra ny fonao. Tena voninanao handray Jesosy Kristy hafeninao ao anatinao. Satria ianao moa dia olona efa nifidin'Andriamanitra ho zanany ianao. Fa ny antsarantsika no mandray zany Jesosy zany dia mitomoerantsika ao anatintsika. Ka aoka isika hanana fifaliana amin'ny fandraisantsika Jesosy Kristy, hampitoetra zany harena miafina zany ao anatintsika. Satria tian'Andriamanitra loatra ny hampandresy anao, tian'Andriamanitra loatra ny hitondra anao any amin'ilay saha sarobidy dia ny fahamarinana, dia ny fahamasinana izany. Fa isika zany tiany Jesosy Kristy hampifaliana foana isanandro isanandro. Tiany Jesosy Kristy isika handresy foana amin'izay rehetra manodidina atsika zany. Na inona ny ady zay atrehinao, na inona ny olana zay andalovanao, raha tianao zany handray Jesosy Kristy, tianao zany hampitoetra le harena miafina dia ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao, dia mpandresy anao, dia hitoetra ao aminao zany fifaliana, zany fahasambarana zany. Ary ninona ny ady dia tsy maintsy ho resintsika. Mivoaka mpandresy foana isika, fa ny anjarantsika zany mila mijoro tsara. Fa io harena zay nafenin'Andriamanitra ao anatinao io ilay fahamarinana zay efa nomeny anao io, tiany devoly foana handroboka zany, hanapotika zany isanandro isanandro. Fa ny anjaranao mila mitazona ilay fahamarinana, mitazona ilay harena miafina. Satria efa nomen'Andriamanitra anao ilay satroboninahitra raha ianao ilay tena mijoro tsara. Ary na inona havako raha andalovantsika eto amin'izao tontolo izao, handresy foana anao. Satria fa ao anatinao ilay Jesosy Kristy, ao anatinao ilay harena miafina, zany mahatonga anao mpandresy foana. Ary na inona ny olana tsy hitanao ilay hoe
inona no hamahako zao problemiko zao. Raha eo akaikinao le Jesosy, raha ao aminao izy na feninao aminao Jesosy Kristy, le harena tsy ananan'olona tsy manan'Andriamanitra, dia tsy maintsy mpandresy foana anao, tsy maintsy hitanao foana vahaolana eo amin'ny fiainanao, satria le fanahy masina mihitsy no manazava ny sainao, le fanahy masina mihitsy no mampitoetra anao amin'ilay tena toky, satria ianao rery no manana zany toky zany, ianao rery manana zany harena miafina zany. Za moa ry Avamalala mijoro vavolombelona eto amintsika fa tena tsapako mihitsy zany fiainako miaraka amin'Andriamanitra zany. Tena averiko an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa hentiny mivoaka mpandresy foana za ninona ny adetrehiko. De ijorako vavolombelona moa tena very mihitsy ny titre de séjour, zany hoe carte d'identité ko zany afahako mipetraka eto France. Very zany tamin'ny le 1er février rehefa tsy hitiko moa ny karatro, de tena nisaotra an'Andriamanitra foana no azoko atao, dia niteny teo anatrehan'i Jesosy Kristy tsy hita ny karatro, fa ianao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjiko, ianao ny tompo miadiko, ianao le harena miafina ao anatiko. Matoky za Jesosy fa tsy maintsy ho hitako foana ilay karatro zay very. De voninahitra ho an'Andriamanitra tena tsisy fahakiviana tato anatiko. Eny, nandeha nitarena tany amin'ny polisy za nanao déclaration fotsiny fa ny atao anatiko tsy maintsy ho hitako ilay karatro, satria na ny nalika renseignement tany amin'ny préfecture foana dia tsy maintsy manao demandy mangataka duplicata, de tsy maintsy magnefa vola indray mandeha 225 €. De zay de nitareniko teo anatrehan'i Jesosy zany. Dia tamin'ny voalohany volana avril dia hita soamantsara ilay titre de séjour, satria nasehon'Andriamanitra tamiko fa mahery tokoa l'Andriamanitra tamiko, mahery izy ary nitazomiko tao anatiko fa tsy maintsy ho hitako zany karatro zany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsara ny Andriamanitra tompontsika, tsara ny mitoky amin'izany Jesosy zany, satria zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra za, mpandresy foana antsika, ary isika efa nampitoerin'Andriamanitra ampitoerany iray le misy harena miafina, le ahitansika tena lalana ny fahamarinana zany, ahitansika le tena famonjena zany. Dia eto isika isanandro mihaino fampianarana mandray Jesosy Kristy zay ampitoerintsika ao anatin'ny fontsika, fa isika mila mijoro tsara hatramin'ny farany mandra-pahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony, ary mila isika hamoy le faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Dia le harena efa ao anatinao, tazomy tsara io ary azavotsitra fa zanak'Andriamanitra ianao. Hitantsika moa voalazan'ny Baiboly Zakaiosy rehefa nahita Jesosy Kristy izy nampianatra, Zakaiosy dia tapa-kevitra hiala amin'izany hafetsifetseny zay nataony. Hainy Zakaiosy tsara fantany fa tsy anana ny famonjena zany, ary niteny tamin'i Jesosy izy fa oneriko roa avy rena fananany nalaiky tamin'ny olona tsy rariny, satria Zakaiosy vonina handray Jesosy Kristy, nampidiny tao anatin'ny tokantranony, ary tena niainany hoe manana Jesosy izy. Ary tahaka zany koa isika ampandrosoy ao anatinao ilay Jesosy Kristy, fa io le harena miafina tsy misy mpahita afa-tsy ianao rery ihany. Tian'Andriamanitra ianao, ary tiany ho satroboninahitra zay efa nomeny anao io,
hipetraka eo aminao foana. Aza mety hangalariny devoly zany satroboninahitra efa azonao zany. Fa ny devoly ry ava-malala miezaka isanandro isanandro izy hanesitro io satroboninahitra aminao io mba ho very zany satroboninahitra zany. Fa ny anjaranao dia mitazona zany satroboninahitra zany. Fefa akaiky Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny rahoninanitra. Afeny le harena efa nomeny anao. Afeny handeha tsy mba ho hitan'olona, tsy mba ho hitan'izaniza zany. Fa ianao zay efa manana Jesosy Kristy dia tazoma hatramin'ny farany ry ava-malala. Fa tena tian'Andriamanitra ianao. Tiany ianao hizotra amin'ny lalam-pamonjena. Tiany ianao hahay hanafina zany harena zany. Fa tsara loatra ny manompo Andriamanitra. Tsy misy tsara mihoatra l'Andriamanitra tompontsika. Ary tsy misy lehibe mihoatra io Jesosy Kristy. Fa izy le zanak'Andriamanitra, izy le nanavotra antsika, izy le nekentsika, izy no harena miafina zay atao ampoko. Ary mandrak'izay no oka hitazomanao lay Jesosy Kristy. Satria zany no hatanjaka fahasambarana dia mbola eto an-tany ianao. Raha hainao tsara mitazona lay Jesosy Kristy dia tsapa fifaliana foana ianao. Ary hivalampatry ny fonao io satria izy no mitoetra ao am-ponao. Raketo ao am-ponao lay Andriamanitra. Fikiro izy azavela. Fa izy le harena miafina tsara indrindra. Izy le fahasambarana ny tsara indrindra. Ary izy le fahamarinana tsara indrindra. Raha ianao dia mandray zany harena miafina zany dia tazoma hatramin'ny farany. Fa tsara loatra ny manompo Andriamanitra. Ka zany lay teny fosa tsotra zay nihentiko teto dia averiny tsy ho an'Andriamanitra reriany voninahitra. Fa tsara loatra izy. Halleluja. Amen. Halleluja. Isoratsika an'Andriamanitra. Mankasitraka be dia be indrindra raha nabavy Samina tao anatin'izay vavaka toriteny izay nentinao teto izay mino aho fa nakasika ny olona rehetrarehetra izay. Ary dia Andriamanitra manankarepa-soavana ny amaly fitianao raha nabavy dia mitombositra mitombofa soavana dia mandrosoa foana amin'ny asan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny toriteny ary Jesosy ny amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao dia hotahin'Andriamanitra mandrakariva maherezatra ny hatrany ary nabavy Samina hotendren'Andriamanitra ho solovavany hatrany any ianao. Halleluja. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka ny zareo rehetra izay mandray anjara ireo fa mbola verikany mampahery an zareo ny fankasitrahana izay ataontsika tsirairay avy. Ka dia tahiny tompo Andriamanitra koa marifitianareo rehetra izay mankasitraka sy mampahery azy ireo ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Matitoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavatra amby efapolo moa no vakiny teto tamin'ity androany ity. Izay vakoka izao minaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny ary nefa ny dia lasa izy nandeha izy ka nivarotra ny fanana rehetra dia nividy izany saha izany. Halleluja. Amen. Lorina Jesitance androany avy hitanao dia tahiny Jesosy ianao dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany. Halleluja. Amen. Ohatra mivaova mipozy ny fahitanareo anay ilay ohatra ny lasa partingeza be amin'ny akaiky kely le zany dia lavilavitra sa tsisy an'izay intsony. Za ty ohatra mahita an'izay zavatra izay dia tahiny Jesosy dia mahereza isika rehetrarehetra. Halleluja. Ny fanjakan'ny lanitra, resaka momba ny fanjakan'ny lanitra tsika androany, tsy resaka momba ny fivavahana fotsiny fa resaka momba ny fanjakan'ny lanitra. Zao mantsy ry havana malatra olona tena androany hoe fanjakan'ny lanitra tahaka ny arenana fenina tao an-tsaha izay hitan'ny olona. Zany hoe mila mahita sary zany tsika, mahita saha. Halleluja.
miova tsy miova ny sasamony ny sasany miova normal aloha sy mampiasa fitahina misaotra anareo mila mahita sary ohatr' zao zany tsika mahita satsika dia ao anatin'io sa io a misy arenana fenina le fanjakan'Andriamanitra zany tsy le sa ary betsaka ny olona mieritreritra hoe ao anatin'io sa io ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany hoe rehefa manomboka rehefa mivavaka fotsiny tsika miditra anatin'ny tontolo mifanompoana fotsiny a dia zay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra tsy zay le izy tsy zay ary anisan'ny zavatra mampanahy foana ry abana rehefa rahatra zay a dia misy an'le olona tenenin' Jesosy manao hoe la hiteny amin'i Jesosy hoe zay nge fa namoaka demonita amin'ny anaranao zay nge nanao ny asanao zay nge nanompo anao dia Jesosy hoe tsy fantatro kory nareo izy milamo fa mpanao meloka ianareo le sa zany a dia tontolon'ny fanompoana lay sa teneniny eto dia le tontolo fanompoana an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra ianao mety mitory teny ianao mety mitarika fotoana ianao mety mihiry evangelika ianao mety komity amin'ny fanamboarana fiangonana ianao asan'Andriamanitra daholo zany a mety dekona ianao mety vokovoko manga ianao mety dorkasy ianao mety mpandray olona fotsiny ianao le eo amin'ny accueil eny rehefa misy fotoam-bavaka dia mitana an'le ohatran'ny sahafa kely misy an'le insigne kely dia le mamezefoy asan'Andriamanitra zany mampandroso ny olona mety mpamorikira ianao mety mpanao asan'Andriamanitra amin'ny fomba maro eny fa na dia mety ianao ary miantoka ny sakafon'ny mpino asan'Andriamanitra daholo zany asa fanompoana daholo zany rehetrarehetra fa tsy iny ny fanjakan'Andriamanitra ary zay ny tena hidirantsika lalina kely androany fa ny fanjakan'ny lanitra dia zao ao anatin'io sa io a misy arena na fenina tsy le sa fa le arena ao anatin'le sa iny le fanjakan'ny lanitra iny le fiainana mandrakizay ary raha efa tonga anatin'ny sa aloha ianao efa tsara aloha zay efa tsy any anatin'ny bara aloha tsika tsy any anatin'ny bara aloha tsika halleloia efa tsy any amin'ny fiainana amin'izao tontolo zao efa manimboka miditra anatin'ny sa ny fanompoana vala ny fanompoana ho ny fomba fiteny ao amin'ny lalambe an'ny fanompoana efa tsara aloha zay fa tsy mbola io ny fanjakan'Andriamanitra aza mionona isika hoe za efa manao asan'Andriamanitra za efa mampivory tanora isan-kerinandro zako efa manohana asan'Andriamanitra zako efa miantoka ny fiarakodiako andeha hitondra tafika masina ao anaty sa ianao fa mbola tsisy ny resaka fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra dia zao ao anatin'io sa io misy arenana fenina na fenina izy io misy tanana manafina ary rehefa nafenina io a dia tsy nafenina tsy natao ho hita mandrakizay fa nafenina mba ho hitan'izay mitady afaka hita io fa ny olona tsy mahita an'io dia ny tsy mitady any ary eo indrindra be dia be ny olona mionona fotsiny amin'ny fandehanana eo amin'le sa dia mahafinaritra fotsiny manitsanitsaka eo amin'le sa dia izy hoe tena manompo an'Andriamanitra tsika misy
aloha tsy teneko le zarazika teneko manjary lasa miditra politikitsika fa tsy teneko le izy fa ny tiako tenena hoe misy olona miditra ao anatin'ny asa fanompoana fa tsy ahita ny oarena miafiny mihitsy, tsy ahita ny oarenana fenina. Ny olona mahita afaka ahita ny oarenana fenina io dia voalohany indrindra olona tamana eo amin'ny sa, mandinidinika ny sa, mandany andro eo amin'ny sa. Raha ohatra anaty tokantrano anankiray misy zavatra tediavina, misy zavatra anankiray objet anankiray ho tediavina ao anatin'ny tokantrano, dia tsy ho hitanao mihitsy zay raha ohatra hoe avery amin'ny varavarana ilana ianao mandeha mafy be mivoaka makeny amin'ny varavarana ilany, toy izany hoe tsy nahita ninina ako, tsy hitako le izy, aiza reto le tavoahangy iny a, miditra avery ianao sady mandeha mafy be ianao mivoaka makeny amin'ny varavarana ilany, toy izany hoe tsy nahita, tsy ahita mihitsy ianao satria ianao tsy nitady. Fa ho an'ny olona nitady mijanona anatin'ilay trano mihitsy aloha tetezina isaky ny efitrano anankiray, ny efitrano anankiray jerena ny ambony latabatra, ny ambany latabatra, ny ambony anaty tiroara rehetrarehetra ny tediavina. Ny olona mandalo eo amin'io sa io zany manao tsidipahatra, olona tsy tamana eo, tsy ahitany oarena miafina io. Fa ny olona hitan'io, io arenana fenina io, dia olona tamana eo amin'ny sa, mety matory eo mihitsy izy, ary tsy andalondalovany fotsiny fa toerana tena anorenany ny aminy manontolo. Mety eo izy no mipetrapetraka amin'ny atoandro, eo izy matoritory amin'ny alina, faly izy dia eo, avy ny orana dia eo izy, mibalika amin'ny masoandro dia eo izy, zany eo amin'ilay sa. Nefa ran'izany olona zany tsy maintsy ahita arenana fenina, ary ianareo reo ry havana malala dia efa teo amin'ny sa daholo nareo. Misy aminareo nge efa mpanompon'Andriamanitra hatramin'izay a, misy aminareo nge efa nanompon'Andriamanitra foana hatramin'izay a. Vao mbola kely tsika dia efa mibeazina tamin'ny finoana kristianina, fa mahavariana 15 taona lasa zay vao nanomboka nahita an'izany hoe misy arena ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, misy zava-mahafinaritra, misy zavatra tena tsy hitanao, tsy hainao hazavaina fa mahafinaritra, zava-tsara, zava-tsoa, tena arena. Alleluia. Rehefa manomboka mahita zavatra ianao eo anatin'io sa io, eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra io, manomboka mahita ianao hoe arena kosa ity zavatra ity, dia miarabanao fa manomboka efa tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra, tsy lavitra anao ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa anao manomboka mahita zavatra tsirony mahafinaritra izay ao ny fanomponan'Andriamanitra, dia manomboka tamana eo ianao, dia manomboka miresaka fanjakan'ny lanitra tsika amin'izay fotoana izay. Tsy fivavahana, tsy finoana, fa miresaka fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa nahita an'io ary za koa tena andro any rehefa nahita an'io dia mba fetsifetsy. Ny fanjakan'ny lanitra izay tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona, ka dia nafeniny, inona zavatra ataony? Nafeniny, satria fantany fa tsy ny olona rehetra ny mahita an'io, dia tsy hoe hita dia napoitra ny teo tamin'ny olona rehetra dia izay mandalo nahita, fa hoe nafeniny bebe kokoa, satria izao ny zavatra anatin'ny sainy, tsy mora taminy nahita an'io, tsy mora taminy nahita an'io. Nisy zavatra nataony tao vao nahita an'io, nisy fotoana lany tao vao nahita an'io, nisy nisy hetsika natao tao, nisy harerahana tao. Io arena io tsy hitanao hoe raha tsy nifady hanina ianao. Io arena io niary tory tamin'ny vavaka ianao dia nahita an'io. Io arena io nafohy zavatra ianao
ny olona lasa nandeha balina, lasa nandeha ny sotrosotro, ianao naninona, ianao nijanona teo amin'le safa dia nahita rena. Ohatsy hoe ny olona any amin'ny bary tena hoe tiana ianareo sady mibalina ihany nahazo an'le arena, sa ozy ianao hoe eozy ty hoe afeniko ty ka le nafenina mantsy dia zao mbola tsy azo ny nentina aloha, mbola tsy afaka nividy an'ilay sa izy, mbola tsy afaka nividy an'ilay sa izy satria io sa io dia mila vidiana lafo, vidiana ambongadiny, ary raha tsy ampy ny ampelantananao dia tsy afaka mividy amin'io io tsy alefa-pahandry, fa mila rombahanao ny fanjakan'Andriamanitra, mila rombahanao io sa io nefa tsisy dikany io raha tsy eo io arenana fenina io. Ny asa fanomponan'Andriamanitra raha vao mbola tsy hitanao io arena io dia tsisy dikany io, ary tsy mahatonga any an-danitra ny fivavahana raha mbola tsy hitanao io arena io arenana fenina io ny mila tediavintsika sy katsahantsika mifotsika rehetra sy saintsika rehetra, fa tsisy maminy aminao ny fanomponan'Andriamanitra raha ny safotsiny no hitanao eo amin'ilay safotsiny ianao, fa tsy nahita an'ilay arenana fenina. Io ny atao hoe fanjakan'ny lanitra. Dia zao zavatra atao no ny hafaliany, faly aloha izy, aleloia, faly izy nahita an'ilay arenana fenina, tena tsapany hoe arena ity, betsaka ny arena efa hitany olona io, fa ity tena na arena nafaly azy, ry avako malala, ry havana malala, arena tsy manam-paharoa, ary aza vosotra eo aminao ntsony rehefa hitanao io arenana fenina io, lalana makany an-danitra dia ny fahamarinana zany, ny tenin'ny fahamarinana, ny teny tsy misy kilema, io arena hita tao anatin'ny sa io. Zany hoe ao anatin'lefa le valan'ny fanompona efa nataonao nijoroanao, hatramin'izay anao mbola tsy nahita ninona tao, mbola betsaka ingeny zavatra tsy azontsika. Nareo hoe matsapa an'izao zavatra teneko izao hoe vavaka ihany tsika ny vavaka, mety betsaka aminareo manomboka eto amin'ny fandarana eto, manomboka mahita iza zao taminareo mba tena nahafantatra an'izany hoe fahalehibiazan'izany hoe pasika. Za ry havana teneniko anao pasika zany tena amam-polo taona ny ela be mihitsy tsy fantatro ny dikany hoanaro azy zany hoe pasika dia maty Kristy voavony Kristy pasika ho antsika, tsy azoko fa dia zay fotsiny le zava-mitranga dia zay efa voavony Kristy pasika ho antsika. Tany am-piangonana zay mbola kely oatra dia isaky ny pasika dia manao an'izao tsenjery zao foana miteny le paster hoe fa voavony Kristy, dia miara-miteny ny fiangonana tolo pasika ho antsika, taverina pandro fa voavony Kristy pasika ho antsika. Fa dia mirava ny fiangonana dia mividy an'ilay chocolat, atody chocolat reny ao am-piangonana, vokatry ny fiangonana, dia maika hody dia hihinana sakafo matsiro, dia ny arivan'iny tsy kivikivy fa ny apitso mitsangatsangana lundi de Pâques, tena mahafinaritra zany Pâques zany taloha, zany ny Pâques mahafinaritra ny eritreretina taloha, lundi de Pâques misotrosotro eny amin'ny moron-drano miaraka amin'ny ray aman-dreny, miaraka amin'ny namana mamy tampony, mbola teo anaty sa fotsiny aho tamin'io, fa nanomboka hitako amin'izay da ny arenana fenina zany, nanomboka toritory fo, halleloia, mipasika zany dia tokony hatoritory fo, ary isa-taona tena tokony hatoritory fo mieritreritra zany hoe ity za ity Jesosy dia manana anjara amin'izany atao hoe Kalvari, dia hoe za zao atsapa an'izany hoe toerana anankiray hoe Kalvari, dia hoe zany Kalvari zany zavatra tsy fantatro, tanàna tsy fantatro, fa misy fiantraikany tsara eo amin'ny fiainako. Raha tsy nisy Kalvari tsy ohatr'izao za hitanao io. Nahita arena na fenina, kalaza pasika, misy zava-dehibe mihoatra noho izany ve ravana, misy zavatra tsara noho izany ve ravana hoe ankalaza pasika. Dia atsiaro manokana zany hoe za be zao, za tsinitsinina ity nahafatesan'ilay Jesosy be iny dia nividiana voavidy ahako, dia anazy ahako, halleloia,
ny fahatsapanan'izany ny atao hoe arena. Zay le arenana fenina, manomboka fantatra ny fahalehibiazana zany hoe fiainana mandrakizay. Manomboka tsy kivotsony ianao amin'ny fiainana, fa ninninona treanao eto dia zao ny zavatra fantatrao, mandalo ny eto, za ho any an-danitra. Tsy le sa io, ianao efa teo foana, fa iny le arenana fenina. Iny le arenana fenina. Manomboka tsapanao hoe tia anahy Jesosy. Mandalo aretina tsy fahasalamana ianao, zao fotsiny ny teninao, za tia n'Andriamanitra, marary afaka marary tsy salama, fa tsisy mampitomany anany amin'ny aretiko, fa fantatro ny fitiavany iray koa. Halleloia. Arenana fenina zany. Ianao lasa tsy matahotra ny amin'ny hoavinao, tsy matahotra ny amin'ny hoavinao, fa maninona ianao lasa tsy matahotra ny amin'ny hoavinao, satria manomboka hitanao le arenana fenina. Toy izany hoe fanjakan'ny lanitra azo omen'Andriamanitra, inona ny atahorako ny amin'ity fiainana eto amin'ity zao tontolo zao izay mandalo tsisy dika. Halleloia. Ravako malalako, rehefa manomboka tonga eo amin'izany hoe manana fahafinaretana ianao andeha hivavaka. Rehefa tsy hoe sorisoro ny tonga aminay ho avy lay le vavaka fiembena dia tsy maintsy atao hita eto ny anarako. Fo izany hoe na tsy teto aza ny anarako za mila mihaino ny feo an'Andriamanitra, za mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia miarabanao ahako. Fa hitanao le arenana fenina. Hitanao le arenana fenina. Dia faly izy, noho ny hafaly dia lasa izy nandeha, ho aiza ary izy? Misy zavatra tokony ataony. Lasa izy nankaiza? Lasa izy nivarotra ny fananany rehetra. Dia heverina vazy ny vidy an'le sa, izay izy vao nilamina. Tsy ampy anazy nahita an'le arenana fenina, satria mbola tsy anazy ny sa. Mbola tsy anazy ny sa, mbola tsy novidiny, mbola tsy fananany. Fa nataony sady nitaitaina ihany, na feniny. Afenoy, fa ny devoly, dia te handrobaka n'io arena io eo am-pelatananao. Tsy tiany ny devoly hitan'ny olona io arenana fenina io, ary tiany rombahana. Rehefa mbola vao manomboka ianao, mahafinaritra ny fihetsikilana am-pavy anankireto amintsika izay. Manaraka eto izy aloha, manaraka ny fandarantsika teto izy, dia tany ambadimbadika tany izy ry havana, mbola tsy niresaka taminay. Mbola tsy niresaka taminay. Inona nataony? Nanomboka nialany ny zavatra ratsy, ny fitondran-tena tsy motina, nanomboka nialany ny fijejojejoana, nanomboka nialany ny zava-padiana tsy nihinana biby maloto, nanomboka nialany ny fihetsika tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola tsy niresaka taminay izy. Ny niresahany taminay efa izy iroso amin'ny batisasa izy. Halleloia. Inona ny nataony nandritra izay fotoa izay? Nanafina fotsiny. Nafeniny. Nafeniny le arena. Arena efa nafenina fahita dia mbola nafeniny. Mandrapatonga ny fotoana anankiray avy nivarotra ny zavatra. Inona le zavatra amidy? Inona le hoe nivarotra ny fananany rehetra? Rehetra amin'ny zavatra namidy. Efa izy ge tena rivarotra amin'ny Galatiana. Teto misy zavatra mila amidinao. Raha azonao tao dia varoto varoboba mihitsy. Galatiana toko 5, adiny 9:20. Galatiana toko 5, adiny 9:20. Sotrano kely vitivity azafady. Mandrapahitanareo ny verset. Galatiana toko 5, adiny 9:20. Alléluia. Reto zany misy zavatra fananantsika reto. Reto zany fananantsika, ananantsika be dia be reto. Galatiana toko 5:20. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisirahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary toy izany koa izay lazako aminao rehetra dia tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reo voalazan'ny tena Andriamanitra
miariary ny asan'ny nofo reo zany asan'ny nofo reo asan'ny nofo reo fananatsika reo atsika reo raiky tapisaka amitsika reo asan'ny nofo ety amitsika dao ny fitsangatsangana sy fahalotona sy fijejojejono zany ary reo zavatry reo zavatry reo mbola tsy afahantsika mividy an'ilay arena le sa misy an'ilay arena miafina reo zavatra rehetrarehetra reo no misakana atsika na de mahita an'ilay arena nafenina azy hoy ny ten'Andriamanitra izay manao an'izany de tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona nefa amin'ny fanjakan'Andriamanitra le arena nafenina afaka mahita an'ilay arena nafenina fotsiny ianao farambola reo ny ao aminao de tsy mbola afaka mividy an'le sa ianao ny tanjo nefa de anao mividy an'le sa anao madiodio le sa misy an'le arena nafenina lay fanjakan'Andriamanitra inona nataon'le olona tary amin'ny lioka tary ny nataony tany amatio ny nataony de zao no ny afariny de naresika ny varotra ny fananany rehetra reo ny fananana namidiny reo na amidiny ohatran'ny tsy teo fijangatsangana alleloia ianao koa androany mila mivarotra ny fijangatsangana anao amidio varobobo any amin'ilay ratsy any ny fahalotona na fahalotona anaty na fahalotona ivelany tsika kristianina koa de efa tokony mba tsika kristianina koa nge de tokony olona madio mahate ho tia mahate miaramonina na ny loto any anatiny zany loto-po loto-tsaina lotom-panahy fa ny lotonao ety ivelany ihany koa ianao zany fijangatsangana ny fahalotona fijejojejo hitatsika le pastera le kosehany daholo no maki azy le vavy teo fanaovana mariazy satria mety misy olona manadiso an'iny pastera iny hoe tsy azo koa sy pastera sady manala baraky na ohatr'izao za mino fa iny pastera iny fa nampianatra an'izany tompokireo fa tsy nenon'ny olona de ozy izy hoe andao ampianariko apabe maso nareo no fahafahany dadapasy daholo ny nasorona hatramin'ny verinisy ny rehetrarehetra zay hoe or pastera raha fandarinandramoka izao misy apahany apahatsy haiko hoe apahafiry ny zavatra ohatr'izay de gamba rehefa asa zay nahazo teto i pastera tsy te hamitaka olona i pastera ravana tsy te hamitaka olona ianao nge ravana afaka teneniny ianao hoe atao fa tsy maninona nefa fantatry pastera fa tsy mety fa reny vokatry ny fijejojejoana tsy azahoana mividy an'ilay sa misy an'ilay arena nafenina ialao ny fijejojejoana ry avako malalako ialao ny fijejojejoana za zany manentana antsika rehetra na lana vavy ialao ny fijejojejoana tsy mitondra antsika makaiza ny fijejojejoana ary efa tsara ho ananaovan'Andriamanitra atsika io efa mety ho ananaovan'Andriamanitra atsika io avakio any Genesis fa Andriamanitra rehefa nanao anao io de zao ny teneniny hoe te hitako fa tsara zany nataony mitovy amin'ny endritsika nataony mitovy amin'ny endriny tsika de hovaitsika am'izay satria tsika zany mieritreritra fa raha tsy mihitsy io Andriamanitra io raha tsy tare Andriamanitra de alohantsika hovahovaina alohantsika hova amboarina fa tsika mahay kokoa ary tadidio ianareo vehivavy izay manana eritreritra nitazona ny vadinareo amin'ny fijejojejoana de tadidio misy jejo lavitra aminareo ny ambadika any ianareo ange kristianina ianareo nge sahanao andeha ifaniana amin'ny olona tsy mivavaka misy foana ny limitinareo tahoatrareo an'Andriamanitra ko tsy aloha hoe tonga de mandeha mahitsy tena tonga de tena mandeha mahitsy miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra na voninahitra anao ny aho avelo foana fa Estera hoa tsy nila nininina nefa lany misy tsy nila nininina fa voninahitra Andriamanitra fotsiny no mipetraka teny amin'ny natafiny any halleloia hotahiny tompany antsika rehetrarehetra amidio ny fijangajangana ny fahalotona ny fijejojejoana ny fanompo-tsampy meo fotsiny ihany na tsisy mividy ary fa tsy mahasoa atsika fanaovan'ody ratsy
fanovan'ody ratsy fandrafina aza mandrafindrafy olona ntsony ianao ndao tsika tsy handrafindrafy olona ntsony fa mila miditsika reny mila mividy an'le sa ianao fa sao dia adinonao mila mividy an'le sa misy areny efa nafenina ianao sao dia adinonao fifandirana adila fifandirana adila matetika betsaka ny fiangonana tratrana tafiditra ifanahany fifandirana io a dia lasa misy adila dia tady dio mivoaka Jesosy a anivon'ny fiangonana eny misy an'ireny fiangonana mifanao tototondry fampitory eny amin'ny tribonaly ny mpino pastera sy ny olom-bohositra mifampitory avariana raha isy Jesosy hijanona ao anatin'izany a fa reny a andao amidy halleluia andao amidy ny adila fiafinafonana fialonana ihany ny dikan'izany fifampiandaniana zay dia miezaka eto anatin'ny groupe eto miezaka mihitsy mba tsy hampisy fifampiandaniana fa manimba zavatra ny fifampiandaniana amin'ny fotoana misy olona mifampiandany dia ireo a mivondrona andrafi ny antoko anankiray dia tsy mety ny fifampiandaniana fisarahana inona moa ty varatsika zany fitokona tokotoko ery tsika rehefa ty ampasika tsisy fitokotokona halleloia fa firaisan-tsaina fifalina fifankatiavana no hitanareo aty fialonana fahamamona filalaovan-dratsy zany rehetrarehetra zany dingana ho ataotsika ary zany tenanao melohan'ny diry aminao akalazan'ny pasika dia amin'ny dio reo dana amin'ny dio reo amin'ny dio varoboba roay andry aza mitazona amin'ireo ianao fa mila mividy sa misy arena miafina ianao mila mividy sa misy arena nafenina isika tsirairay avy tena midindry efa tadidinareo misy an'le andretana Madagasikara tamin'izay mbola kely nareo fa nanao an'ireny le misy olona le mitondra ohatra hoe mitondra vilia vaovao mitondra fitaovana ao tokantrano vaovao dia tonga vatra dia antakalo entana tsy ilaina ntsony kiraro tsy ilaina ntsony na akanjo na anina efa tsy ilaina ntsony dia faly eritsika rehetra mamoaka an'le zavatra efa tsy nilaina ntsony kiraro taloha efa misy efa tena tsy afaky reny ntsony rehetra dia faly ery antakalo zavatra vaovao akanjo efa ray sakosy dia mahazo vilia vitsivitsy dia faly ery rety nahazo tombontsika ka samy mahazo tombo manakalo takalo aefa nanao an'ireny daholo nareo manakalo dia atakalo le izy dia faly ery tsika mahazo tombony rehetra zany zavatra efa tsy dia ilainao ntsony zareo koa tsy ampy ty madama ampio kely fa tena fa reraka be zany kiraro zany dia iny koa ianao ampianao aingana fetsifetsy be zareo fa tsy maninona koa satria nahasoa atsika le izy dia ohatroatra zany ny sary hitatsika eto nandao ke mijangajangana fahalotona fijerijejona manakalo inona ny takalony andiny faharoa-ambinipolo fa mivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana halleloia fifaliana fiadanina fahapo famoram-panahy fanaovatso fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po reny ny zavatra entinao avy any zany korotalotana fijangajangana sy fahalotony efa tsisy nanazy reny tso ody ratsy fandrafina fifaliana batainao amin'ny sakosy mihitsy vido io le dinga natao mbola nafenina fotsiny lo lay areny fa maika hividy an'ilay sa hovidina amin'inona hovidina amin'ny vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana fiadanana faharom-po fahamoram-panahy fanaovatso fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po reo netitsika amin'izay atao iny hividianana an'ilay sa halleloia taovy ny takalotakalo androany amin'ny ny vokatry ny nofo rehetrarehetra dia ndao hividanantsika vokatry ny fanahy satria tsika mila mividy sa tsara tarehibe
de nafeno lozy izy ka noho ny hafany de lasa nandeha izy ka nivarotra fanana rehetra de nividy izany zany zafady toko alleloia. Misy lehilahy anankiray antenendranabavisika teo Zakaiosy lika toko fa 5 misy mitantarany Zakaiosy ny amy Zakaiosy de te hividy izy nahita n'ilay arenana fenina atao anaty sa izy fa tsy maintsy nandeha nivarotra aingana aloha izy. Zao mba zavatra nyteneniny hoe rehefa niditra tao an-tranon'i Jesosy de zao nyteneniny any amin'ny Luka toko fa 9:9 fa Zakaiosy kosa nitsangana tao taminy hoe tompoko ny atsasaky ny fananako omeko hoan'ny malahelo ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana de onirako avy efatreny zany. Tena hitany Zakaiosy le arenana fenina mandehandeha ao anatin'ny saha anankiray. Halleluia. De Jesosy Kristy, Jesosy tompony sabata tsy nahavelany teno eo no vidiny lafo le arenana fenina tonga de natsasaky ny fananana omeny malahelo ary tonga de niambo ndrehetra raha misy olona nanao nalahelo taminy nalainy tamin'ny tsiraliny de omeny avy efatrendry ho Jesosy taminy. Zao ny teny Jesosy anino tonga am'ty trano ty ny famonjena. Zany hoe teteny Jesosy androandry no tonga atao am'ty tokantrano ty lay omena azy lay sa misy arenana fenina. Fety Zakaiosy novidiny aingana tao anatin'ny fotoana aingana tao anatin'ny fotoana fohy ilay arenana fenina tao anaty sa azon'ny sa. Halleluia. Azon'ny sa. Manao ahoana ianao? Manao ahoana ako? Efa nivarotra ve tsika rehefa nividy? Ndao amidy ny asan'ny nofo rehetrarehetra hiditra mipasika isika amin'ny herinandro ohatr' zao de efa betsaka aminareo mba nitonga atao tokantrano amin'ny zoma heriny rapitsika natanteraka ny alim-bavaky ny pasika riavana aza vela isy masirasira anapetipetina anao mbola manana herinandro tsika andao hivarotra ny asan'ny nofo rehetrarehetra amiditsika varo boby reo de ndao itsika hividy ny asan'ny fanahy fa ilaitsika io sa misy arenana fenina io. Tsy ampy atsika ny mivavaka, tsy ampy atsika ny mandeha eo amin'le sa fa ny tena ilaitsika de ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra taka ny arenana fenina tany atsa izay hitan'ny olona ka de nafeniny amin'ny hafaniny de lasa nandesika ny varotra ny fanana rehetra de mividy zany sa zany. Tsy maninona na ny fananantsika rehetra ndao amidy daholy fa ny fahazahoantsika n'io sa misy arenana fenina io isika mivavaka tonga ny an-danitra ny zava-dehibe. Tsy problème. Osy Paoly ny ataoko faty antoka ny tombom-barotra rehetrarehetra ataoko taka ny taimboraka ny zavatra rehetra. Ny Paoly de ny tombony de tsotra lay sa misy arenana fenina. Namidiko daholo izy ny ambony rehetrarehetra, namidiko daholo ny amiko manontolo tsisy ilaiko fa ampy anamy mahazo an'ilay sa misy arenana fenina zany hoe lay fivavahana mitondra anay mankany an-danitra, le fivavahana amin'ny fanasy ny fahamarinana. Halleluia. Afahako tonga ny an-danitra tsy ho diso hoe tsy ho diso fanantenana tsy ho diso fanantenana hoe mba mivavaka ihany nefa ny hoaiza fa isika mivavaka riavana ao anatin'ny sa anankiray ary mividy ilay arenana fenina. Andao tsika hividy an'ilay arenana fenina fa mety amintsika ny mankany an-danitra fa tsy mety amintsika ny mivavaka nefa tavela eto. Ny Apokalipsy 7 amaranako azy Apokalipsy 7 andiny paraiky ambin'ny folo. Mario am-baibolinao ty de teneny hoe ho avy fainganao izy izy ho Jesosy tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ataontsika tena hivarotra ny aran'ny vokatry ny nofo rehetra
andaotsika hivarotra ny vokatry ny nofo, andeha hividy ny vokatry ny fanahy, andeha hividy an'le saha fa ilayntsika ny arena miafina ao anatin'io saha io. Maheresitsika tsirairay avy. Za matoka fa voarainao ny afatritsika androany. Tsy ampy anao ny mandehandeha ao amin'io saha io fotsiny. Mila mahita le arenana feniny ianao. Dia ho hitanao ny hevitry ny teny, ho hitanao ny tian'Andriamanitra ho teneninao ambadiky ny teniny. Dia ho fantatra hoe inona ny tanjonao mivavaka io. Inona ny tanjonao mivavaka io. Ho any an-danitra isika ry havana. Any an-danitra isika ary dia mino fa vonona ny varotra ny vokatry ny nofo rehetrarehetra ianao. Dia ndao hikatsaka ilay arenana fenina ndao any an-danitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, mahereza daholo isika tsirairay avy. Hivavaka isika ao an-danitra.
tsy misy Nonina mitranga Jesosy tamin'izao fotoana izao na olana na ady dia tsy misy mampisaraka aminao izao. Tsy misy Jesosy, tsy misy mampisaraka. Alléluia. Raha antsika vavaka izany toloteny izany ravana malala nda tsika tena hiteny androany hoe foko manontolo ny amanontolo Jesosy zay rehetra mbola tsy afahako mividy an'io sa io dia afoko. Alléluia. Mivavaka avy hatrany aritsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria niteny taminay teto indray ianao tamin'ity androany ity. Ary zava-dehibe aminay tokoa Jesosy nandray androany fa ny zava-dehibe dia ilay arenana fenina fa tsy ampy anay raha sa fotsiny amin'izao. Fa ilay fivavahana mitondra makany an-danitra Jehovahandriamanitra. Ilay asa fanompoana mitondra anay makany an-danitra Jehovahandriamanitra no tena irin'ny fonay amin'izao fotoana izao. Aprisio ary izay tsirairay avy reto izay meno an'ity fandaran'ity androany. Mba samy andeha hazakazaka hivarotra ny vokatry ny nofo. Mba hividanana ny vokatry ny fanahy ahafahanay mividy an'io sa io. Dia mividy an'izany tena hoe filazantsara mitondra anay makany an-danitra Jehovahandriamanitra. Fa mila voavonjy izahay. Matiantoka izay raha mivavaka tahaka izao nefa tsy tsarovana akory ary sanatria ho very ihany. Jesosy malalo ampio zay, ampio ny tsirairay avy. Tafio hery zay, ampio zahay. Fa te hividy an'ilay arenana fenina izay. Te hividy an'ilay arenana fenina izay Andriamanitra. Fangio ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona Jesosy mba hahatonga anay tena hoe azoto hividy hividy Jesosy malalo, hividy ny filazantsara, ilay tena filazantsara marina tokoa. Jehovahandriamanitra mba ny asa fanompoana izay ataonay izao Jehovahandriamanitra dia hitondra anay ho any an-danitra, hitondra anay ho voavonjy. Saotra Jehovahandriamanitra. Dia rainanay ny anaranao, ankalazainanay ny anaranao ry ray tsotom-panjakanay tianay. Makasitraka ary averinay ho anao ny voninahitra. Samy mba ho tery hitady an'izany arenana fenina ao anaty sazany izay rehetrarehetra. Ho any an-danitra izay. Ho any an-danitra izay. Saotra Jesosy. Petraka aminao ty alinay ity mba ho alina feno fitsarana. Petraka aminao ny rapitsonay mba ho alina tontolo andro ho feno ny fanatrehanao. Raha misy atrika an'ity tontolo andro ity eto androany mety efa marainany amin'ny any dia anao hanome hery. Vokatry ny fivavahanay androany dia hery izay atolotra ao anay. Ao koa Jesosy petraka ampelantananao mba ho alina feno fitsarana anjakanao anatin'ny tokantranonay tsirairay avy, anatin'ny fonay sy ny sainay. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Saotra betsaka Jesosy. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa ianao malala ny mahasoka izay tsy voalazako ianao anao mihoatra lavitra amin'reto mpanomponao tsy amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Misaotra indrindra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dao mpandrotsika ny vavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tahitompona ny vavy Erika. Jesosy pasitera dia Jesosy tika rehetra izay mbola tratrantso indray amin'ity arivo atao mivavaka firenena. Ary mivavaka tsika marana fotoana ty ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mibera mankalaza ny anaranao ndraika amin'ity alina ity Jesosy. Misaotra ny miditra tananao anay tsirairay avy eto Jesosy malala fa mbola nahafahanay indray tonga eto ny afatra ao ny teny mamy avy aminao Jesosy. Mankasitraka satria mbola no famindraponao Jesosy mbola nahafahany mino an'izany teninao izany ny fitiavanao anay satria raha tsy tianao izay dia
mety tsy nahare amin'izany, mety tahaka an'ireo olona maro be mety efa natory Jesosy fa matoa izay tsirairay avy reto mbola tonga eto mbola novidinao ahafahana novidinao indray mbola hitainao an'izany teny mamy sy akatra avy aminao izany satria maminay loatra ny teninao Jesosy izay teny mananatra anay manitsy anay isanandro isanandro tahaka ny sabatra roa lela Jesosy malalaka tena hoe mamoky ny fanahinay mamoa anay amin'ny toromaso lalina Jesosy malalo dia makasitraka indrindra Jesosy fa tena mamy loatra ny teny izay mampitondranao mpanomponao androany ny mba tena hikatsahanay ilay arenana felona Jesosy malalo dia ny fanjakanao izany mila rombanay izany Jesosy efa tsy mila hoe azoazo fotsiny amin'izao fa mila manana fahafoizana teny izay mahafoy zavatra rehetra izay ahafahana mividy an'izany arena izay nafelonao izany dia izany indrindra Jesosy ny tena hoe mahafaly anay amin'ny fiandroany ity satria nampianatra anay indray ianao tena hivarotra ny fanananay dia ny fahalotonay rehetra Jesosy izay rehetra mbola endrika fahalotona etỳ anatinay dia tianao ariana sy ho esorina etỳ aminay izany mba azahoanay an'ilay fanjakanao mba azahoanay ilay arena tsara sarobidy izay nafenao dia misaotra Jesosy fa tena nampianatra anay indray ianao tamin'ny fiandroany ty amin'ny makasitraka Jesosy malala fa tsara loatra ianao sady mpanao tsara matoa izany teny izany mbola tonga dia tianao izay tsirairay avy reto tsisy overy tianao izay tsirairay avy reto tena hitahiry an'izany arena nafelona izany hitahiry an'izany fanjakanao izany etỳ aminay satria inona moa Jesosy no antenainay etỳ amin'izao tontolo izao ety raha ny fanahinay mivery raha ny fanahinay tsy ahitanao tsy kambana aminao dia zava-poana ihany zavatra rehetra makasitraka Jesosy mbola nampatsiahanay fa izao rehetra izao na dia anananay avokoa raha ny zavatra rehetra dia tsy mitsinona raha ohatra ka fanahinay tsy mahitanao raha ohatra ka fanahinay tena very dia isaoranay ny anaranao Jesosy ary tena angatahanay fanamasinao tena hitahiry an'izany teny izany etỳ anatinay ka tena hoe hialeto izay tsy hoe mikeny fotsiny ihany fa tena mpakatony teninao fa hamoza ato avena etỳ anatinay izany teny izany Jesosy mba tena hanovanay ny lalany disonay hanovanay ny toe-ponay ny toetra ratsinay ny fahazaran-dratsinay Jesosy ka tena anatonanay anao bebe kokoa tena hikatahanay anao bebe kokoa Jesosy malalo ka satria ianao reny ihany no tena arena sarobidy ho anay tsirairay avy dia isaoranay ny teny izay nomenao mpanomponao androany ka ankehitriny izay Jesosy raha hivavaka ho an'ny firenenay dia apetraka fenao felan-tananao izany mivavaka izany hitanao Jesosy tsisy miafina aminao ny firenenay mbola hitalaonay foana isanandro isanandro hitanatrianao izany na dia hoe matsiatoka ary izany firenenay izany tsy makatony izay teninao tsy mihaino anao fa mbola mandeha amin'ny lalany diso mbola mandeha amin'ny saim-patany Jesosy malala vahoaka malagasy ny firenenay ka androany Jesosy tena hoe mangataka mitalao aminao izay mba tena hoe aritsanao ao anatin'izany firenenay izany ny famindrafonao mikasika ny vahoaka malagasy indray ianao mba tena hoe sy lahatra Jesosy ny hamaritra ny fahalotony ny fahotany ny akanjo malotony ka tena hoe hividy an'ilay arena miafina sarobidy dia ilay fanjakanao izany tena hiandrandra ilay fanjakanao fa tsy variana fotsiny amin'ny fitadiavana eny Jesosy mety noho ny fahantrahanay no mahatonga izany firenena izany tsy dia mikataka anao satria mieritreritra izy ireo fa mireny etỳ amin'izao tontolo izao ety ny tena ahitana ny famonjenana ahitana fahasambarana Jesosy nefa indrika Jesosy tsy izany no tena fahasambarana fa ilay fanjakanao mandrakizay any amin'ny lanitra vaovao Jesosy dia isaoranay Jesosy malalo isaotra Jesosy fa ianao mbola tory an'izany teny izany ka ahafahana indray mivavaka efa natrianao ho an'ny firenenay Jesosy mba tena hojerenao manoka izany firenena izany amin'ny lafiny rehetra Jesosy malala satria maro Jesosy ny zavatra mitrango amin'izany firenena izany ao ny tsy fandriam-pahalemana ao ny aretina ao ny loza maro samihafa Jesosy ao ihany koa ny fahantrana lalina Jesosy hitanao fa miakatra daholo ny vidim-piainana ka variana any ny olona Jesosy malala ka manadino anao tsy mahatsiaro anao intsony satria efa mafy loatra Jesosy miady ao amin'izany firenena izany dia izany indrindra Jesosy ny angatahanay indra fonay mba tena hitodika tanteraka amin'ny firenenay ny masom-panahinao Jesosy mba hikasika amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ianao mba tena hanantona anao bebe kokoa mba hiala amin'ny ratsy fanao dia
Saotra Jesosy malalo, saotra indrindra ny zavatra rehetra dia nataonao ary mbola manateny izay fa mbola hanao zavatra tsara ho an'io firenena io ianao, mbola hanova ny olona vaovao ianao Jesosy a, dia izany no antenainay satria mbola ao daholo ny fianakavianay tsirairay avy Jesosy a, dia andraindrainay koa izy ireny Jesosy mba ho kasihan'ny fanahy masonao mba tena hanatina anao tanteraka. Dia raha andeha atao izay tsirairay avy rehetra Jesosy izay mihaino izany teny maminao izany dia tena hoe akory am-piadanana am-pilaminana ary anana fanantenana indray ny amin'ny ampitsonay, tsy ny anantena amin'izao fiainana izao fa ny anana fanantenana ny andova an'ilay fanjakan'ny lanitra ao. Dia saotra Jesosy malalo voninahitra ho anao rehetra ihany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka rahavavakasika tamin'ny zavavaka matsiro izany dia misaotra anareo koa nahatra hatramin'ny farany. Raha mbola sy tonga amin'ny rao lanitra Jesosy dia rapitso indrayntsika eo aneto dia rapitso ny fampianarana pasika iarahanareo amin'ny mivady dia tahiny Jesosy daholo aritsika rehetrarehetra dia misaotra anao nahatra hatramin'ny farany. Raha mbola tsy tonga Jesosy samy tahiny tompo velonay na soamatsatsika dia rapitsika eo aneto indray. May reza daholo Jesosy any ombantsika. Haleluia, amen.